ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Tsika nanakary rehefa malalatra atra ity alarobia fa 2020 ny volana aogositra ity dia manonona fiadanana tompo sy ny fifaliana amintsika rehetra. Ny mofainantsika anio dia ny Matio toko 7:20 andiny fa 20 ka hatramin'ny 120. Matio toko 7:20 toko 7:20 andiny fa 2:20 ka hatramin'ny 120. Fakitsika amin'anan'i Jesosy ilay afaka malala. Ko amin'izany miambena ianareo fa tsy fantatrareo izay andro hiavian'ny tomponareo, nefa aoka ho fantatrareo izao. Raha fantatry ny tompontrano ny fiambenana amin'ny alina izay hiavian'ny mpangalatra, dia ho niambina izy ka tsy hamelany trano taminy. Ko miomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampoizinareo no hiavian'ny zanak'olona. Iza moa ny mpanompo mahatoky sy manan-tsaina izay nitandren'ny tompony feny mpanompony mba hanome hasanina amin'ny fotoana? Sambatra izany mpanompo izany raha avy ny tompony ka hita azy manao izany. Lazaiko aminareo marina tokoa, ho tendreny mpanapaka ny fananany rehetra izy, fa raha manao anankapo izany mpanompo ratsy fanahy izany hoe maharitreana ny tompoko, dia mikapaka ny mpanompo namana izy ary mihinana sy misotro amin'ny mpimamy, dia ho avy ny tompony izany mpanompo izany amin'ny andro izay tsy ampoiziny sy amin'ny ora izay tsy fantany, dia ho tapahiny ireo izy ka omeny anjarany amin'ny mpiatsara velatsihy any no misy fotoamanina sy ny fikotrehanify. Ray masino manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao no fahamarinana. Amen. Zavako malala ity Matio toko 7:20 ity dia miresaka ny fiavian'ny tompo. Hitsara ho toy izao indray fifarana izao rehetra izao, ary fampiomanana ny mpino sy ny fiangonana hiatrehany izany fiavian'ny tompo izany. Eto ary dia miveribelina ny teny hoe miambena, ary hitantsika amin'ny famantarana na sary asehon'ny tompo fa tahaka ny mpanompo izay miandry ny tompony ka perinasa no endrika isehon'ny fiandrasantsika ny fiavian'ny tompo. Ina rehefa malala no ataontsika hoe toe-tsaina na toe-panahy izay tokony ho ananantsika eo am-piandrasana ny fiavian'ny tompo. Raha mamaritra hoe fiambenana, fahavononana, zavatra telo na efatra rehefa malala no tokony ao an-tsaintsika resaka ity hoe fiavian'ny tompo sy ny toe-panahy tokony ananany mino ity. Ny voalohany indrindra dia ny toe-panahy izay zava-dehibe tokony ho an-tsaintsika dia ny atao hoe asa na fanompona. Ny hoe miambena ho izany hoe aoka ho amperinasa. Raha tonga ny tompo dia ny andrasan'ny tompo dia olona amperinasa, izany hoe olona eo ampanaovana ny andraikitra izay nomeny ny tompo tanterahina eo amin'ny posta na eo amin'ny zara fanompona izay nomeny ny tompo tanterahiny, ny tian'ny tompo hahatratraranao amin'ny fotoana iverenany. Izay fotoana iverenana izay tsy fantatra. Moa ve ny mpiambina, moa ve ianao eo ampanaovana ny asa sain'ny tompo ataonao raha miverina izy, sa eo ampanaovana asa hafa? Raha mitentsika hoe asa eto dia tsy ilay asa inona loatra fa le hoe eo ampanaovana ilay zavatra nasain'ny tompo nataonao. Afaka malala ny tian'ny soratra masina ao an-tsaintsika izany dia izao: ny toe-tsaina na ny fomba iandrasantsika ny tompo, ny fomba iandrasan'ny mino ny fiavian'ny tompo, dia izy amperinasa na izy eo ampanaovana ny asa izay sarobidy men'Andriamanitra azy. Ny famaritany ataontsika hoe ny soratra masina ny asa, na ny famaritana ny ataontsika hoe asa fanompona, dia mifamatotra amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Raha mitentsika hoe asa rehavako malala
dia sady fanompony io verimberina amintsika protestanta mihitsy ary lutera dia isan'izay nanamafy an'izay ilay teolojiana frantsay antsoina koa hoe Jacques Ellul dia nanazava fa ny asa na ny fanompona ao an'Andriamanitra dia tsy afa-tsy akory fa ny asanao ataonao ho an'ny tompo raha mpivarotra ianao zany dia ny asa fanomponao voalohany indrindra dia enao mpivarotra saingy mivarotra amin'ny anaran'ny tompo mivarotra toy ny mivarotra ho an'ny tompo ny raha ohatra ka mpampianatra ianao dia toy ny mpampianatra tsy mampianatra ve mampianatra fa mampianatra toy ny mampianatra ho an'ny tompo zany hoe ny asa ataonao no voalohany hanamarina mahombo ho antso anao ary zay mahafinaritra ny fanazavana Lutera amin'ny teny Lutera hoe Beruf amin'ny teny allemand dia milaza hoe asa midika antson'Andriamanitra antson'Andriamanitra io asa ataonao io tsy asa fameloma-tena fotsiny io fa antson'Andriamanitra io asa ataonao io ary satria antson'Andriamanitra lay asa dia mifamatotra amin'io asa io ny finoana zay mahantson'Andriamanitra azy tsy misy antson'Andriamanitra ka misaraka amin'ny finoana ny fitiavana tsy misy antson'Andriamanitra ka ataonao tsy amin'ny fitiavana raha ohatra zany ka miasa ianao dia tokony hifamatotra amin'io antso io asa ataonao andavanandro io ny fahatsiarovanao hoe za dia tokony anao anty asa ty amin'ny fitiavana satria tsy ny lehibe oakory ny nanaovako tafitra voalohany fa Andriamanitra zay nametraka nanome an'ity asa ty ity asa ataoko ty dia asa avy amin'Andriamanitra ary zay mahatonga ny Jacques Ellul nazava hoe raha mitoetsaina protestanta dia izao tsy tokony misy asambony tsy tokony misy asambany ny fanomezam-pahasoavana fotsiny ihany ny mahatonga ny PDG na ny directeur général na ny ministre hoe le amin'ilay toerany reny ny fanomezam-pahasoavana mahatonga azy io fa tsy hoe olona manokana akory izy fa tokony hitovy anatren'Andriamanitra ihany ny olona zany hoe matoa ohatra ataovy hoe matoa ny mpitsabo mipetraka ery amin'ny toerana ambony rina matoa ny mpampianatra mipetraka ery amin'ny estrady dia noho ny fanomezam-pahasoavana mamampianatra azy ny fanomezam-pahasoavana nomena azy ny mahatonga azy eo fa tsy noho ny inona loatra ary satria fanomezam-pahasoavana le izy dia tsy avy aminy zany fa avy amin'Andriamanitra zay mahatonga ny toetsaina protestanta zay ko malala nahatonga ny totsika hoe vavahana kristianina mihitsy hananova ny sapa na ny statut antsona ny asa amintsika dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra ary zay tsy tokony akiventsika ao anatin'ny asa ry avako malala ny asa dia tokony ho tanterahantsika amin'ny finoana miasa itsika tsy hoe miasa mba hahazo vola fotsiny tsy hoe miasa tsika mba hahazo vokatra fotsiny ny société de consommation iainantsika kehitriny io no manova ny satan'io asa io mamokatra mba hinana mba andany fa tsy miasa mba ataontsika hoe hanome voninahitra an'Andriamanitra itsika dia manazava ry avako malala ny hoe inona ary ny toetsaina ry avako malala dia izao io asa ataonao io zany ka ataonao amin'ny fitiavana ataonao amin'ny fahamarinana ataonao amin'ny finoana ataonao amin'ny fahatokinan'Andriamanitra zay nantsona hoe miambina ianao aza atao hoe miandra ny fiavin'ny tompo ianao raha ohatra ka ny asa ataonao zava-fa vita ngamba metimety tevany hoe ka inona moa ny hidiran'ny fahatongavan'ny tompo amin'ity asako isan'andro ity tsia fa tena io asa fanomponao isan'andro io na inona asanao ao anatin'io no hitsaran'Andriamanitra anao voalohany ao anatin'io ny ampisehoanao ny mahampino anao zava-dehibe zany ravako malala natotsika hoe lay fiambenana eto dia eo ny fanomponan'Andriamanitra any anivon'ny fiangonana mahatekona malolona mampitandrina mampiandry sy ny sisa rehetra mampikamana matao kasy ny sisa renrehetra dia ataonao fa izao koa ialahady any angereny vao ataonao ndraindray fa lay asa andavanandronao mihitsy ny tokony asa mendrika iandrasanao ny fiavin'ny tompo satria ny asa ry avako malala dia ateraka ny fanomezam-pahasoavana ny antsoina hoe asa dia vokatry ny asa dia ny fampiasanao ny fanomezam-pahasoavana ny menanao zay zany ny voalohany tsika mana hoe inona ny antsoina hoe miambina
miambona ianao dia zao ny asa andavanandronao sy ny asa fanompoana ao an'Andriamanitra dia ataonao amin'ny fitiavana, ataonao amin'ny finoana, ataonao toy no an'ny to, ataonao amin'ny fahamarinana. Fa ny faharoa avako marana dia izao, ny olona miambona dia izao tsy mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana ihany, fa izao koa mampiasa zany amin'ny tenen'ny tompony hoe mpanompo mana-tsaina, mampiasa zany araka ny tokony ho izy, mampiasa zany tsy mampiasa fe mampiasa fa mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavany amin'ny fahazavan-tsaina ny mena azy. Zava-dehibe ny tenin'ny tompo eto hoe ilay mpanompo tsara dia zao sady mahatoky izy no mana-tsaina, mahatoky izy io resahantsika hoe finoana, fitiavana, tsy fivadiana, tsy fiovana, zay no hoe toetra mahatoky. Zany hoe ny mpanompo miandry ny fiavian'ny tompo dia mpanompo mino. Azadinoana fa mitovy ihany ny fakany teny hoe mahatoky sy mino. Zany hoe ny mpanompon'Andriamanitra rehefa miasa ka miandry ny fiavian'ny tompo dia olona ny finoana izy, olona ny fahatokirana Andriamanitra izy, olona ny fiankirana amin'Andriamanitra izy. Fa faharoa dia io tenen'ny tompo io, olona mampiasa saina izy, olona maino izy. Zany hoe tsy olona ataoko hoe dompotsiny zany fa olona mieritreritra tsara, manana antsoina hoe conscience professionnelle. Io le teneniny hoe mpanompo mana-tsaina, fa tsy hoe mpanompo tsy miraharana inona na inona, tsy kristianina zany olona, tsy kristianina mihitsy ny olona tsy manana conscience professionnelle any amin'ny toeram-piasana. Hoe raha vao midify ny tompony dia raha vao midify ny lehibe, raha vao midify ny patron dia io tenen'ny tompo hoe mpanompo ratsy. Fa zany amin'ny lafiny ara-panahy koa ny tombony no hoe mpanompo mahatoky dia mpanompo mahay mampiasa amin'ny fanomezam-pahasoavana nomenanao ianao. Ampiasainao zany ilay fanomezana, ampiasainao araka ny tokony ho izy. Eo ambanany eo tsy lavitra eo mihitsy fanoharana nomen'ny tompo dia momba ny fanoharany amin'ny talenta. Jereo tsara koa ny tompo manao hoe dia nisy tompo anankiray dia nanome talenta fidy mpanompo anankitelo izy, dia indray nomeny talenta 5, indray nomeny talenta 2 ary indray nomeny talenta 1. Ilay nomeny talenta 10, nomeny talenta 5 nampiasa say, io teneniny io mpanompo mampiasa say dia nahazo talenta 5 tompony, sady mahatoky izy zany. Zany hoe rehefa nomena azy dia nampiasay ary nampiasa saina izy ny amin'izay ampitombona azy. Dia hoy ny tompo taminy ry mpanompo tsara sady mahatoky midira fifalian'ny tomponao. Ilay mpanompo faharoa namena talenta 2, rehefa nomena talenta 2 izy dia mahatoky izy dia niraisiny ilay talenta dia nampiasaina araka ny tokony ho izy. Tsy nivadika izy tsy nanovany zavatra hafa ilay talenta hoe nampiasainy tamin'ny zavatra hafa, fa tena nataony hoe ity dia nomena ho ampiasaiko, ho tataniko, ary dia nampiasa saina izy nampitombo azy dia nahazo talenta 2 tombony avy. Fa ilay nahazo talenta 1 kosa tsy mahatoky. Zany hoe ny antony nampiasana ny antony nanomezana azy ilay talenta dia fitiavana azy, dia niraisiny ilay izy, ary satria niraisiny ny dikan'izany, ny dikany hoe nandray izy dia tokony ho vonona ny ampiasa azy. Tsy nahatoky nefa izy fa nalevin'ilay talenta, ary tsy nampiasa saina izy. Zay natonga ilay tompo ny teny taminy hoe ry mpanompo ratsy, tsy mahatoky sady kamo. Ary saratsaina nge fa ny talenta anankiray tamin'ny andro ny fanoharana io zany dia 9 denari. Azonao saratsaina ve hoe talenta ny ataontsika hoe ny abetsaky ny zavatra naleviny ity talenta ity mpanompo kamo sady ratsy ity. Talenta anankiray ontsika teo 9 denari. 9 denari zany antsoina hoe ny denari iray dia karaman'olona anankiray indray andro miasa. Zany hoe raha miasa za karamana olona anankiray, karaman'olona 9 zany no naleviny ity lehilahy kamo ity. Karaman'olona 9 amintsika zao ataovy hoe mpiasa tsotra fotsiny, ndia ataovy hoe mpanao trano na tsotra fotsiny, ny kely indrindra ray alina ny karamana isan'andro, ray alina ariary. Ka raha 9 ampitomboanao ray alina, 80 tapitrisa ariary, 80 tapitrisa ariary zany
raha n'izao andro terenantsika zao no nomenany ty mpanompo anankiray kamo ty dia ina nataony niady tany izy dia nalevy napiriny tao enimpolo tapitrisa ariary napatoriny tao miarako malala zay mahatonga le tompo teny kamo ianao sady tsy mampiasa say avako malala ny tiany tompo tenenina amintsika le avako malala empendrasany avy avin'ny tompo dia miasa atsika dia fanompotsika an'Andriamanitra ny fanompotsika an'Andriamanitra amin'ny ara-panahy amin'ny mampiandrina maha-kristiana dia vasa raha teo fanompona raha teo ireo dia ataonao amin'ny finoana ireo dia ataonao amin'ny fitiavana ireo dia ampiasanao saina ireo dia hitandremanao zay ianao ny miandra ny fiavin'ny tompo mafinaritra avako malala dia zao ny tompo rehefa amin'ny tompo dia ny vola dia vokatra ny vola dia conséquence na vokatra ny vola dia tsy tanjona mihitsy amin'ny tompo amin'izao masina ny vola tsy tanjona ny vola dia vokatry n'inona vokatry ny fampiasanao ny talenta ao anatin'ny fotoana omenanao zay no mitondra ny arena na ny vola eo aminao fitahin'Andriamanitra moa zany Andriamanitra dia mitahy anao fa tsy mangotsaka vola avy any an-dano ty izy akory tsy zay eo tsisy zany mipaty baiboly fa Andriamanitra manome saina manome fanomezam-pahasoavana ary manome fotoana zay ny dikany hoe dia lasa lay tompo fa mbola hiverina izy inona dikany hoe lasa nomeny talenta lay olona inona la hoe lasa napetrany teo amin'ilay toerana le olona karasiny mpanompo be dehibe teo aminy teo miara-miasa taminy dia mbola hiverina izy dikan'izany dia zao le avako malala ny fiainana kristiana dia ity fahatsiarovana isan'andro fa misy fanomezam-pahasoavana nomeny ny tompo anao amin'ny Timothée feratra amin'ny roapolo dia mentsika ty moa dia hoe mpanompo nomena fanomezam-pahasoavana ka izy no mifehy izy zany no mifehy ataovy hoe manager izy zany izy no mifehy ireo mpanompo be dehibe namany fa iry ambany ary amin'ny talenta kosa dia financier lay olona mpitatam-bola izy zany samana fanomezam-pahasoavana fa izao le avako malala samy mena fotoana izy ireo samy mena fotoana hampiasany ny fanomezam-pahasoavany aby fa hiverina ny tompo dia metra-panontaniana inona ny nampiasanao ny fanomezam-pahasoavana ny menanao ary eo avako malala mampazava tsara ny toetsaitsika ataontsika hoe kristiana indrindra protestante fa izao Andriamanitra tsy hoe manome fanomezam-pahasoavana fotsiny tsy zay aloha zany marina Andriamanitra dia manome ny olona ny fanomezam-pahasoavana fa izao Andriamanitra ihany koa dia manome fotoana ahafahan'ny olona mampiasa ny fanomezam-pahasoavana ny ataontsika hoe tahaka ny kodiarana tahaka ny pedalina bisikileta izy io fanomezam-pahasoavana ampiasaina ao anatin'ny fotoana zay ny mampandroso tsisy heviny raha fanomezam-pahasoavana fotsiny ka tsisy fotoana hoe sanatrio men'Andriamanitra talenta le mahay mozika be na mahay mampianatra na mahay marika na mahay kanefa tsy men'Andriamanitra fotoana fa iny ary ny talenta omenanao dia marika anao rehefa aveo sanatria tsy zany Andriamanitra na hoe marary anao tsy zany Andriamanitra fa nyton'Andriamanitra dia izao omenanao ny fanomezam-pahasoavana dia omenanao ny fotoana sy ny toerana ahafahanao mampiasa azy dia ny fampiasanao ny fanomezam-pahasoavana ny menanao ao anatin'ilay tontolo fotoana sy toerana iny no miteraka ny vokatra dia amin'izay fotoana zay ny vokatra tonga ao azy ny zava-dehibe tsy ilay vokatra fa rehefa ampiasainao io fanomezam-pahasoavana io ao anatin'ilay fotoana omenanao dia tonga ao azy ny vokatra mety tsy mitovy ny mena roa sy ny mena folo fa izao ny vokatra tsy tanjona zany ao fa ny vokatra dia izao tonga ao azy rehefa ampiasainao ny fanomezam-pahasoavana ary ito mpamahana ny avako malala dia io no mahatonga antsika sarotiny amin'ny fotoana sarotiny amin'ny fanomezam-pahasoavana Andriamanitra fa sarotiny amin'ny fotoana koa izy ary jereo tsara fa ny fotoana ny fanomezam-pahasoavana ampiasaina ao anatin'ilay fotoana no miteraka ny vokatra zany hoe za miasa ao anatin'ny adiny iray no miteraka ny vokatra tsisy heviny raha tsisy fotoana tsisy vokatra io no nahatonga ny protestanta nahatonga ny kristiana tokony sarotiny amin'ny fotoana tsy manarinary fotoana
tsy mipetrapetrapotsiny fa miezaka mampiasa ny fotoana ary tokony arary mihitsy azy amin'ny atsony fotoana. Ny ray maka nisy ranga anankiray matetika fiezakitsika fa tsara moa le avana ke ny ahafantarantsika ny inotsika. Nisy ranga anankiray antsony hoe Calvin. De tamin'ny androny dia taloha io ranga io Calvin zany dia nazavany hoe talohan'ny Calvin dia tsy mbola nisy ny fampanjanam-bola, mbola nany marimarina kokoa ny olona ny fiangonana tamin'ny fotoanandrony dia tsy nanaiky mihitsy ny fampanjanam-bola tany ataontsika hoe tany tamin'ny firenena maro dia ny tsy azo atao ny mampanjanam-bola ohatra satria ny baiboly milazany zany hoe tsy azo atao mihitsy zany mampanjanam-bola zany tsy mety zany fa ho tany zany. Fa rehefa tonga tao amin'ny tanàna lehibe anankiray tao Genève ity juriste ity dia ity ranga mpanesy vahany ity zany dia nieritreritritra hoe misy zavatra tsy mety zany ary nitazana izy misy olona manana vola be dehibe andaniny ankilany ko sa misy olona mahantra be dehibe de izy manana hoe tsy mety zany itsy misy olona manam-bola be dehibe volan'olona tsy azonao alay ahoana moa no akanony volany ankely omeo fotsiny le tsy mahantra ety tsy fanao zany matoa izy manam-bola la ny fomba mazava saina retretina dia nisy fiezahana natao ire tsy mahantra rety kosa tsy mety mijanona ao anatin'ny fantrana dia hoy Calvin zao no izy azonareo tsy manam-bola atao reo no mindram-bola amin'ilay tsy manam-bola retsy. Ary izy mantsy tsy manam-bola azonareo atao mampindram-bola niretsy tsy manan'iretsy dia io le manam-bola ampidramina ahoana tsy mety dia io le tsy manan'iretsy hoe indrana ahoana dia ahoana dia teo nanovan'ny tantara dia izy manao hoe zao azo atao mampindram-bola misy zanany ny hiratry reto mpanam-bola be lehibe manodidina ny Calvin tena mba mafinaritra ty rangaha ty fa ahoana azo atao mampindram-bola misy zanany ozy Jean Calvin taitry rehetra zay ny toetsain'ny fiangonana fa raha tsolona amin'ny fomba tsolona dia zao manao hoe eny azo atao mampindram-bola misy zanany fa ao anatin'ny zanany voafetra mazava io zany zay anankiray fa faharoa azo atao ny mampindram-bola azo atao ny mampindram-bola amin'ny fotoana mba mety ilany rery olona azy rery dia nietreritra mila hoe tena ahoana zany dia Calvin dia tsotra ny teniny zao fotsiny ny teniny ny vola dia tokony mampiasaina mba hiteraka asa no zany dia zao no izy raha ohatra ka mampindram-bola olona ianao ka amin'ny tao na amin'ny zana-bola mihoatra nyity dia mangalatra ianao tsy mety. Afaka mampindram-bola ianao ka makazana-bola raha ohatra ka ampiasain'le olona anaovany investissement le izy zay tsy maninona. Raha ohatra anao kosa veka hoe indrana vola nefa indranam-bolan'olona dia avy ampita amin'ny vola dia avy eo anaovanao investissement hitanao taxi drosy na anaovanao inona le izy dia tokony ho misy zana. Raha ohatra ka fa raha ohatra kosa le olona ka mindram-bola aminao no ny lafiny fantrana fahaterena ara-tsosialy dia izao manao hoe tsy tokony akanao zany tena marary ny zanany ao am-pandriny izy tsy manana antoavana ataovy hoe jirama tsy manana tamin'ny fotoanandro moa zany ataovy hoe tena mandalo fahasairana izy zay kosa dia tsy akanao zanany izy fa raha anao fampiodinam-bola izy dia zao tokony omenao zany tokony akana zanany teo nanomboka zay natonga atsika hoe matonga tantara hoe zay nanova ny tantarany toekare teo taboly ny tany mihitsy azy dina afaka manana valy olona ny tenony tsy mety zany ataonao zany fa nahoana fangano vola miteraka fa nahoana ny vola no misy zanany ohatra tsy mety ake zany fa ka vola miteraka tazomiko aty le zato ahoana afaka herinandro dia lasa folo am'zato ohatra lasa roa am'zato dia ahoana ka vola miteraka tsy mety zany olona dia izy Calvin miverina ny Timothée toko fa 5 sy Timothée 4 dia izy manao tsy ny vola no miteraka anaka fa izao ny fotoana ny tazonanao ny vola tany amin'ilay olona no ny fidinao satria matoa le olona nananary 10 dia niasa nandritry ny 3 minitra izy na niasa nandritry ny 10 minitra izy ny tazonanao tany aminao ny 10 nandritra ny 10 minitra no zany dia averenao n'ilay fotoana ny fotoana tsy anao ny fotoana tsy anazy fa ny fotoana n'Andriamanitra
atao anatin'iny fotoana iny nampiasan'ny fanomezam-pahasoavana. No zany dia zao no misy rariny raha verinao aminy ny fotoana satria tsy le vola ny vola ny vola ho Calvin dia zao fifanantonany na firaisany antsoina hoe fanakambanana antsoina hoe fanomezam-pahasoavana sy fotoana. Alainao ny volan'le olona ary rehefa alainao ny volan'le olona tazoninao any dia tazoninao tany zany nampiasainao zany ny fanomezam-pahasoavana, nampindraminy ianao zany ny fanomezam-pahasoavana ary nampindraminy ianao ny apahany tamin'ny fotoana no manobiny anao, no haninao ny apahany tamin'ny fotoana. No zany dia imeranao ny fotoana zay lay zana-bola, tsy le vola akory ny zava-dehibe fa lay fotoana nazahoany an'iny vola iny no vidinao, iny le zanany. Zay mahatonga antsika miteny eto hoe ny kristianina le avako malala miambina dia tokony anao zava-dehibe ny antsoina hoe fotoana izy, hanararota ny fotoana. Zay nge mahatonga ny tompony teny Satroasa teny hoe manararota ny fotoana, teny-bola azo anaovana fanompona. Ry havako malalo, inona ny afatra anao eo am-piambenana? Miasa amin'ny finoana, miasa amin'ny fitiavana, ampiasao ny fanomezam-pahasoavana zay nomeny ny tompo anao, mandehana amin'ny fahamarinana, tiaviny namana, aza manararota fahefana tahaka izay nataony reto mpanompo ratsy reto, tsy manararota fahefana, tsy mampijaly ny hafa, mana fiainana mendrika. Vavakisika tompo osoranao zay no amin'ny fotoana atsiarovana efa mbola hiverina ianao ary tsara hiverina sy ny maty, dia mampianatra anay ianao hiambina ary hanana toetra mahatoky sy mampiasa ny fanomezam-pahasoavanay ao anatin'ny fitarihan'ny fanahinao masina sy ny fahazavan-tsaina. Miandry anay Jesosy ny firenenay, miandry anay ny mpiarabelona aminay, dia ataovy manana toetra mahatoky zay eo mpiandrasana ny fiavinao, dia hitehirizo ny fanoratenanay tompo ho mendrika anao hatrany, dia mampahirizanay ho mpanompo mahatoky ary ho feno fifaliana sy fitiavana ny asanay, ny fanoratenanay amampilonay. Ataovy hainay mampiasa ny fanomezam-pahasoavana sy ny talenta ao anatin'ny fotoana zay voafetra omenao anay. Anaran'i Jesu Kristy mpamonjy.